Dia mbola faly miaramba-tsika indray ny tenako riavako malala amin'izao ora sy fotoana izao. Mankasitraka ny tompo isika, avy amin'ny avokoa ny zavatra rehetra. Raha nikasary isika ka tsy avy aminy izany dia tsy tanteraka. Ankehitriny kosa dia mankasitraka azy satria omeny izao fotoana izao. Afaka mizara indray izao fampianarana sy fampaherezana tiany tompo ampitaina ho antsika malalan'ny izao. Dia hiarivavaka isika riavako malala. Mankasitraka anao izay ry Kristy mpanjaka. Mankasitraka anao izay fa porofom-pitiavana asehonao anay isan'andro tompony fitenenanao aminay. Dia mitenena indray vavan'ity mpanomponao izay rehetra tianao ambara. Fa voninkenanao izahay. Esory tompo izay rehetra fanahiana. Esory Kristy izay rehetra manelingelina ny fonaisy ny sainay tsy hafahanay mifantoka. Areoka ny fanahinao hiasa mahery anatinay tsirairay avy. Dia mankasitraka tompo malala ary fonany aminao tsy famendrehanay rehetra. Sotra Jesoa. Amen. Ny fampianarana tiany tompo zaraina amintsika androany indray riavako malala dia ny hoe pejy vaovao. Tonga dia izay no voasoratra satria alohan'ny manao fampianarana dia manoratra ny daty androany dia manoratra hoe audio dia tonga dia akaiky ny nataoko hoe pejy vaovao. Izay no nataon'ny tompo tato anatiko. Inona ny tiany tompo ambara ao anatin'ny pejy vaovao. Andefaka itsika riavako ny Isaia 3:7. Isaia 3:7 andininy faha 5:20. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesoa. Izao dia izao no mamono ny fahadisoanao noho ny amin'ny tenako ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Amen. Efa nampianarin'ny tompo ahy fotoana elaela izay ny hoe pejy vaovao. Ny tiany ambara dia izao riavako. Ny fiainantsika dia toy ny pejy isan'andro. Dia manoratra tantara ho isika amin'izay amin'ny alalan'ny zavatra izay nataontsika sy vitantsika. Dia rehefa tafanoratra ao amin'ny pejintsika isika izany atao hoe isan'andro izany na tsy voatery hoe isan'andro. Fa rehefa mbola velonay ny isa-tsegondra, rehefa manao zavatra isika dia misy pejy voasoratra eo amin'ny fiainantsika. Dia rehefa manao erreur isika dia io tenin'Andriamanitra io no ataony amintsika, mamono ny fahadisoantsika isika. Ary Andriamanitra be famindram-po izy, afaka indray isika manoratra zavatra tsara vaovao. Inona ny mahatonga ny tompo mampianatra tahaka izany riavako? Mba ahafahantsika mitraka foana, ahafahantsika tsy ho variana ao anatin'io erreurantsika io, ahafahantsika mahafantatra fa Andriamanitra be famindram-po ny andriamantsika. Fa fony voanandrian'ny tompo Jesoa isika riavako malala ho tompo sy mpamonjitsika dia natao mpino isika. Dia inona no hanamarinana antsika dia ny finoantsika. Ka hoy ny ambarany ato amin'ny Salamo 2:30 ny andininy 10 amin'ny anaran'i Jesoa. Tapany 2 fa izay matoky an'i Jehovah kosa dia hodidinin'ny famindram-po. Izay matoky an'i Jehovah dia hodidinin'ny famindram-po. Dia be dia be ankoa amin'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny hoe mamindra fo amin'ny marina ny tompo. Tsika tsy misy marina na dia iray kory aza ho ny tenin'Andriamanitra, fa sainga marina kosa isika amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Dia azo antsoina izany tsika ilay hoe marina ao amin'ny Baiboly. Be dia be ao amin'ny ohabolana, be dia be ao amin'ny Salamo ny marina matoky azy. Ny marina dia feno famindram-po ny marina. Tsy hoe isika en personne hoe tsika tsy manao ratsy mihitsy, fa afaka faritana ny hoe olona mino an'i Jesosy Kristy amarinina ny finoana dia afaka raisina izany hoe izay mino an'i Jesosy izany antsoin'ny Baiboly ato hoe marina. Dia
rehefa sendra manao tsapantsika manao zavatra tsy nety isika ry havako malala dia tadidio fa efa amintsika ny famindram-pon'ny Tompo afaka manoratra pejy vaovao eo amin'ny fiainantsika isika. Araka ny tenin'i Paoly, zavatra iray aloha nataoko manadio ny zavatra tany aoriana tany, miezaka mahatratra ny marika ao aloha, izany hoe miezaka manoratra zavatra tsara kokoa indray izany, satria ny famindram-pon'Andriamanitra dia avoaziny amintsika isan'andro. Pejy vaovao izy ny Tompo mantsiahy izay. Manoratra pejy vaovao indray. Tsy nety io na vao nanoratra linina teo tamin'ny tontolo andro, vao nanoratra linina tamin'ny maraina ary ianao hitanao tsy nety, afaka manoratra linina tsara tarehy amin'ny fiainanao indray ianao. Satria ny Tompo dia manolo-tsaina anao mandrakariva, ary rehefa miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy fa mamela izany. Taka fampianarana izay efa natao, aza manamelo tena io foana, fa tiany ratsy ianao, tena arotsany ao anatiny ao ny lohanao ny fahotana. Hoe izao ny ataonao, tsy tafiatrika eo intsony ianao, tsy pejy vaovao izao ny Tompo. Afaka manoratra pejy vaovao. Afaka manavao indray ianao ny fanolorany tenanao. Misy pejy isan'andro ny fiainanao izay omeny Tompo famindram-po izany isan'andro. Dia izay ny ampitraka ny Tompo antsika indray androany ry havako. Na vao teo ary ianao nanao erreur, mifona amin'ny Tompo, afaka manoratra zavatra tsara indray ianao amin'ny pejy izay namen'ny Tompo anao io. Afaka manoratra zavatra tsara indray ianao. Dia tadidio, araka ny teny manko, epistily velona isika ry havako, fa kiny manodidina antsika. Fianarana ho an'ny maro isika. Aoka ho izay no hitan'ny maro. Ilay fahatsarana ao anatintsika. Ka raha sendra araka tafanoratra zavatra tsarak'izay, dia ny Tompo araka ny teny teo mamono fahadisoana. Ka manorata zavatra tsara indray eo amin'ny fiainanao izay zavatra tsara atao eo amin'ny fiainantsika isan'andro, ilay zavatra voasoratra ao amin'ny pejintsika. Dia tadidio nefa ry havako malala fa mety farana ihany koa ny pejy rehefa tapitra ny fofonaina. Kara araka izay antsika atao dia zavatra sofina no voasoratra eo amin'ny pejy ny fiainantsika. Dia ny Tompo eo manolo-tsaina ry havako malala, tsy mamela antsika irery izy, fa tena eo amintsika mandrakariva. Dia ho azy irery ihany ny voninahitra, dia amintsika ny fitarihan'ny fanahy, ho amintsika ny fahasoavan'ny Tompo, ho amintsika ny ry havako malala ny ahafahana manoratra izay tantaram-piaina tsara indrindra. Ho voninahitra ianaran'ny Tompo ary ho fianarana ao amin'ny manodidina antsika ihany koa. Aleloia, amen.